Miaikitsy marina Krisy. Ary manariva Jesosy eo manavoa ny fanoloran'ny tenako. Ary miaiky Tompo fa nanota nanao izay ratsy teo anatrena. Diovy amin'ny ranao any Jesosy eo. Fa foana ny boky fahafantesany anahy. Manomboka androany Tompo, tiako mba ho tsara ny fifandraisako aminao. Tiako mba tena ho matotra tsara ny fanompoako anao. Diovy any Tompo malamo. Sasao ny ranao any Jesosy eo. Manolo tena androany ariva. Raisiko ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. India ara eo. India Jesosy eo. India fanamasika. Kalau famana niat dari mana cina, jadi Bible dia bilang, pas hari jalan raya harus dimeni untung nasar dari mana. Saru berapa kalau famana niat dari mana cina orang ini, dua resiko niat supaya faham, dua rapat sekali betul yang kita faham fafatisa, nanya menyara bulan, nanya mencukat jam, nanya menyasa, nanya menjadi caman kasih kita, bahwa ini orang mana lah jangan faham fafatisa. Ana lavitra ny activité ataonao ny fanampahafatesana. Ana lavitra ny zofekonina misitsika zao ny fanampahafatesana. Tiako mba hiara hivavaka sasy ianao lafotona zao. Resaka hery sy fahefana ny ampianakaranao. Misakatony feonao. Fa eo mivavaka zay. Resaka mihery sy fahefana. Ana vana ny fanampahafatesana. Miara! Miara! Miara ny fianakavinay. Miara ny ampina. Miara ny fifekonana igny. Miara ny fianabolanay.
Jesosy raha fanambrano Jesosy anao nafaka ianao mandresy ianao ary sokatra ho anao varavaran'andro amin'ny anarana Jesosy. Amen. Dia tanantsika manao. Halleluja. Jesosy Kristy aminao ny. Halleluja. Tsy forany izy hoe la velona ny ianao. Amen. Miarabantsika rehetra tonga soa amin'ity hariva feno famirapiratany voninahitran'Andriamanitra ity. Miarabanao raha sendra sambany tonga eto ianao tonga soa eto zona ny voninahitran'Andriamanitra ny amirapiratra. Halleluja. Halleluja. Ao anatintsika zao ny amin'ny volan'ny famafazana sy fananganan-javatra. Asadinonao reo mila hoentinao ambavaka foana hoe tompo inona ndray tokony ataoko, inona ny tokony hatsanga. Entsika androany ndaotsika mba hanangana fieritreretana tsara. Halleluja. Azo atao koa rehefa manangana fieritreretana tsara amin'ny fiainanao amin'io tokantranonao io ny amin'ny fahasalamanao ny amin'ny activité rehetra zay ataonao mba manana fieritreretana tsara. Sady raha tena dininao ny fieritreretana ratsy tsy mamova zavatra vao mahay manampitrotraka anao ho resy, hoe manampitrotraka anao tsy havita zavatra. Fa mianara manomboka androany mba miaina amin'ny antsoina hoe fieritreretana tsara. Amen. Dikan'izany aza mba manaiky faritany ny fahadisoanao ianao, aza manaiky faritany lasanao ianao, satria raha ny lasantsika raha ny pasientsika tsiraikireky eo misy histoire tena ozony vazazy hoe dramatique. Mety tamin'ny taodasy, mety tamin'ny volana lasy, mety tamin'ny herinandro lasy, mety omaly, mety voafakadiny ray lasy sy ny sisy, mety nanana ny lasanao ianao. Andao kentsika mba hamaky ny Exodosy toko faha 7. Exodosy toko faha 7 dia ny andininy faha 7 no ovakitsika. Ity afatra androany ity dia natao ampitrakana zay rehetra reraka, natao ampahirezana ireo zay kivy, ary natao mba hisotomana ireo zay tafiverin-dalana. Ary natao mba samby andray lesona isika mianakavy ao anatin'izao fampianarana izao. Exodosy toko faha 7 dia ny andininy faha 7 no ovakitsika. Zay mivavy toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Exodosy toko faha 7 dia andininy faha 7. Mitahiry famondram-po an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy zafin-doaly. Averintsika bakilany mandeha. Mitahiry famondram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-doaly. Rehefa tsara rehefa mafaheto ny Baiboly dia mampianatra fa mipetraka mako ny fahotaniana amintsika kristiana matetika hoe karakory no Andriamanitra zany pastera. Ohatrany ahoana zany Jesosy zany. Ary benabentsika no manana fomba fijery hoe Jesosy zany mpanoka devoly zany. Jesosy zany mpangasitra. Jesosy zany ho sasany mpampiditra an-danitra. Fa eto izy zao miseho miendrika hoe mitahiry famondram-po ho an'ny olona rehetra. Halleluja. Ho an'ny olona arivo mandimby izy. Mamela heloka. Jereo zany endrik'Andriamanitra zany mitahiry famondram-po ho an'ny olona taranaka arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa ozy izy tsy mety manamarina ny meloka. Zany hoe mampiseho Andriamanitra fa izy dia fitiavana. Fa raha saina toy mivavaka anao tsy mety hiala anatin'ny faratsianao
manasa tan'Andriamanitra. Ka raha mbola velona igny anao, mbola manana anjara fahasoavana no vonjenao zay. Mbola manana anjara fahasoavana no tahin'Andriamanitra. Indrindra anatin'ny reto lista reto hoe famonram-po, famelan-keloka, famelana fahadisoana ary famelana fahotana. Io revan'Andriamanitra io. Mba tikanao androany mba hahita fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mpitahiry famonram-po. Mba miangavy anao za mba manomboka hahita fa ny Andriamanitra dia mpamela heloka. Misy publication kely zay nataoko androany hoe aza mba manaiky fatorany lasa ratsinao hainao fa tsy zay ratsy vitanao mamaritra no avinao. Fa kosa mila tokasaina ianao raha sendra ka hitanao hoe mbola anatin'ny fahotana, anatin'ny zavatsy manjary miala. Dia rehefa miala avao koa anao avinao any amizay le lasalasa, avinao hitantara zay tantara, avinao hitanisa zay tanisa, fa mamenara magnano départ vaovao. Fa misy moa korevana ny olona zay tsy mety mahatonga saina mihitsy ny amin'ny fiainana. Efa hita zao fa efa tsy mety le raha, efa hita zao fa manahira, miatra malaina, fa alohan'ny miazo an'igny fo, alohan'ny miaina fiainana ohatran'igny fo. Mba mianara koa rehefa mba misy fotoana mba misy détendre kely ianao, manomboka androany ary manay décision hoe hatreto zao ndray ny fiainako vaovao. Fa maro revana ny olona tsy mahatonga saina ny fiainana, lasa milalao ny fiainana izy, lasa ny ataony blagy ho avinazy jiaby. Ny olona rehetra efa samy nanao adisoana daholo, ao amin'ny tegna gravy, fa ity ny fahamarinana mila fantanao zay mino na fa ny adisoanao tsy mamaritra anao. Maheno anavy ianao mba jereva hoe raha mijery manokana ny fiainanao fotsiny ianao, heritaona lasa zay ohatra. Maro angambany mety hoe faharatsiana sy fahadisoana zay mety efa niainanao, fa aza vela maritra anao zany. Ndraindray tsika dia ireny tena voatahiritsika, ary ny olombelona efa ohatran'izany mihitsy. Na manao zavatra tsara ronjato ianao ka nisy fahadisoana anankiray, adionin'olo le ronjato iny, fa le raiky ratsy iny no hitan'olona. Ary zay nahatonga an'i Jesosy mba hiandro mba somary mitesta ny mpianatra izy hoe anareo izy mantsy ny mpianatra nareo mandeha amin'olo maro any io, osony ahoana mba hifahinonareo momba anahy. Dia samy nalaza fa tsy rekireky izy ka oana bazary be kagny anao vonivoarana anao dia anao zany ao ny eli. Za ndraiky nandalo dia tanamboasainy sasany voarana hoe Joana mpanao batisy efa tsy hay tsony hoy zareo. Ary aminareo ary Jesosy ataonareo izy io za. Ankoatran'ilay olo tany ivelany na mitaniny ny mpianatra, aminareo ndraiky areo izy mba izovo za. Teo samy nanomitomo take fa ipedera rery aveo no tafiteny hoe ianao le Kristy zanak'Andriamanitra be. Dia ozy Jesosy mantsy ipetera, tsy nofa mandraha ozy no itenenanao an'izany, tsy nofa mandraha ozy no ilazanao an'izany, fa ny fanahy-mason'Andriamanitra. Satria raha ny olona mitafy nofa mandraha, zany hoe ny olombelona jamais mahita fahatsaran-javatra, jamais dia hiteny na tsara karakory pozinao mba hivolana izy tsara. Minda volana friperia zany volana mba hitany anao hoe ny ova pozy kely dia ino raha tena taiza postisina ary le postisy mivangeny olo efa hitany miaigo be da anao ka postisy eny ka manievo anao a sao ke ratsy be postisy eny manevo io hoe tsy vangarao izy. Anao hoe raha vao olombelona tsisy mahita pozinao kely tsara nefa anao efa miezika anao kely. Raha mbola olombelona jamais dia teny raha ratsy foana raha tenen'ny olombelona. Dia zany no tonga Jesosy tafiteny tsy nofa mandraha ozy no tenenao an'izany. Hita zany davina na anaty fiangonana, na anaty toeram-piasana, na anaty fiarahamonina, na anaty tokantrano. Indraindray na ny mpivady raha manadino hoe tsara, mahafinaritra be ny pozinao. Indraindray adinona mpivady le mba mifampidoka hoe mahafinaritra rao fitaritana fiderana matetika. Manahaky tena tegna so dia vaketo mandraha ao na hafa ndraiky le hita ny endrika fa tsara be le izy tena.
Amen. Tayo tumarino. Ravono famanramo tsy mamavitaviteny na tsara. Jereko ravono denin badroze na ulo kekeno fantako nenao na. Hanao koneko. Ina teny volagny nangetotra anao izy. Fa jamais hoe fantany misy vola anaty posonao. Fantako anao. Raha mpivaly tafiteny fantako anao. Raha ratsiratsy zay. Raha tsy milamy. Na mpianaka raha ohatra hoe ray aman-dreny teny tam'izany izy ty connaît office. Efa misy lafahafa nangalatra siramamy izy. Fa ny zavatra tsara tsy dia maforesaka ny olona loatra. Ary bekabe ny olona mijery anao, mijery fiainanao. Tsy mahita zavatra tsara anao zany izy. Fa ny lasanao foana ny tadidiny. Ny lasa ratsinao foana. Surtout le ratsy. Raha manisy koa le tsara le rey tsy voatongo ny molotra amin'izay. Fa le ratsy. Akory na siya. Akory na lalaki bagay siya siya. Ay mag-isipan siya. Anong niyo? Badunong niyo? Tinanong niyo? Ay ko hindi ako minaranjagin siya. Ade ang mga kumakino ang atulogin. Nulbel sa dutan sa. Cekrat ito nung isto masang pagjumabon bel. Ande na nung fituloy na filazan sa masay. Tayo maamta. Kami sa guni bofulete na mafana. Hallelujah. Tugyat siya siya doang enak. Ano siya? Pero vitan fituloy vaga ko ang mara. Tinong wala natin niya fanang pubel. Nganus na wala siya ba jumabon bel. Nanang tumikro yan. Hasa fatos. Nyam na nos mitene pastor. Dim nos vaga kung vakino tanong puno. Dim nga doon revelasyon dyan banzarek ito. Siring dawal babaga na tawa ng marami. Pala sa lah sa tayo ito. Then tamtabasi mura-mura mo sa bunanggi. Nung natsumata di dapat sila sa ratso. At stile siya kapag sami sa rabunuban. Anak na dyan di gumana ng tiket mo. Nasa batang gaya galing fiyagin siya. Tama nga yung galing siya. Lelo mo na kayo pag ano dito. Lelo mo puta pa kayo ng chitsita. Rayano na yun, talat ng figura na isra karansan. Ipastera natin fiturin tenin, ditsera na harap dahil sa klav naman karangan dasro, butang ko. Dahil tugigin kang jero ko ni Mademoiselle Jack na tugigin. Ipastera kini. Tahu sih. Ni pastera kini. Lagi pun, mana nak apa pastera dalam beta okesa. Betul niya basic lalaki. Tahu sih. Fani ni kita kedua di parang baru sebaik itu mas benar yang sangat sah. Tahu sih. Jangan aku itu nara. Yang sangat sah itu nara. Tahu sih. Kata itu nara keluar. Mismulo di fono bitan. Pos cara noche. Jadi kita orang menokal fuce. Kan Islam mungkin tapi kami kan siakan fuce no mici besan. Ini orang mungkin mereka dulu. Siapa dulu masuk jam cuma itu mereka fuce. Kalau tendal kan poste undi bederja. Marah muncul sesuatu. Sesuatu gini kan kerja. Nulmbel di foto sanis. Orang yang mengenal sana mana dulu. Família Fantanão, família Suno, Simama Chano. Magno la metem direno a partir del fatsuno kita no. Menengara na fa família no. Archak ko ansen ne Suno. Chapa kamu vano. Jisam tula zengul. Archak ko vano nul chilas zidim na zeng. Havano hesité. Macam mesti waktu itu belam jadi mana nak macam cinta, mana bahawa macam cinta. Tapi Yesus itu, Haleluya. Ajak kau dia mengajak kamu mau berangat sengur, tak jujur. Charge motor mau berangat sengur itu charge motor mau berangat. Berangat sengur kau siapa kau tahu? Dia berfungsi di fungsi. Sama berangat sengur. Entenda essa bandeira bem, de fisanga não, sem fitir não,
makasika anao. Fa tsisy idirany am'izay fisainan'olona sy fijery olona makasika anao. Fa ny tegna important dia ny fisainanao sy ny fijerynao makasika anao. Mba manana venao force ahafahanao hanana fomba fijery, ahafahanao fomba fisaina makasika anao, mba zavatra tsara. Ndraindray ny rehefa mampalahelo be fa na isika tsy mahita fa tsy zavatra ratsy ao anatsika. Na ianao ara tsy mahita fa tsy ianao le nanota, tsy mahita fa tsy ianao le tarina, nanao an'izao tamin'ny bonne année, tamin'ny réveillon. Anao tompotena. Misy mahazoazo tompotena kely avansy dada. Misy Jesosy rô fiangonana toy amin'izay. Misy tompotena zany fa ale. Misy Jesosy mihitsy am-piangonana toy zay. Mba marina. Misy koa le tompotena hafa reky tsisy Jesosy. Ao anao zava-tsara fa tsy manampy le olo manandratsy manjary akoty tompotena ity. Mampitraka an'izany ty. Mampitraka anao ty androany ty. Alleluia. Alleluia. Ny tena zava-dehibe dia ny fisainanao sy ny fijerinao makasika anao. Ndana mitovio amin'ny fijerin'Andriamanitra ny fijerinao. Ampitovio amin'ny fisainan'Andriamanitra ny fisainanao. Rehefa avy nibebaka ianao. Ary amin'Andriamanitra hoe tsy misy fahotana tsy azo avela zany. Ankoatran'izay tsy tia hoe bebahana foana. Ny fahotana rehetra amin'Andriamanitra azo bebahana daholo, azo avela daholo. Fa io tompo ianao. Ary Andriamanitra rehefa ngara mijery ianao dia ny fampatoavana nataon'i Jesosy mba ho anao mitana. Mahino vitsika jiaby. Raha mijery ianao koa zany Andriamanitra, zany rehefa mahatonga an'olo hitanao na mpamosavy ara. Karaha vomaindray izy ela-belo. Nanao ragaby antibavy zay ro tsaon'olo mamosavy e. Mamosavy e, fa izy ndraiky karamaty azy ka. Mbola mahavita mandrary. Mbola mahavita raha jiaby. Ny antony tian'Andriamanitra izy. Hanana reny karidika izy fa tian'Andriamanitra. Satria Jesosy dia maty ho an'olona rehetra. Eny hatramin'izay lazainao fa mpamosavy era maty ho an'izany Jesosy. Maheno tsara antsika rehetra. Alleluia. Alleluia. Jesosy rehefa dia nanaikatra amin'ny fahafatesana, nivesaka miady sono rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Dia rehefa mijery anao Andriamanitra zany dia iny zavatra nataon'i Jesosy ho anao iny ho hitany. Zay mahatonga anazy tsy mandrava anao. Zay mahatonga anazy tsy manapotika anao. Satria lehibe loatra, tsy misy olona mahavita, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izany ozy Baiboly. Dia manolotra ny ainy ho an'ny sakaiza. Lehibe lavitra, lehibe loatra ny fitiavan'i Jesosy ianao. Dia chaque fois amin'izay Andriamanitra mijery anao io dia iny zavatra nataon'i Jesosy ho anao iny ho hitany hoe mamafy le zanako izy tamin'ity zay e. Mijaly zanako ny amin'ity lehilahy ty zay e. Mijaly zanako amin'ity vehivavy iny ho hitany. Azonao raha tiako tenena zany. Satria mijery antsika avy amin'ny fampataovan'i Jesosy sy zavatra nataon'i Jesosy Andriamanitra. Ka Andriamanitra sady mamela heloka no sady manadino. Tenenao zany nakaikinao Andriamanitra hoe sady mamela heloka sady manadino. Alleluia. Ny olona mety mamela heloka anao fa io tsy adino raha nataonao. Azonao izy. Jereko hoe ny mpivady rehefa mifamaly, le raha mifamaleka talohany vao miela. Tsisy raha vaovao. Iny vao mipiro ny dossier. Alefa izy tao mamela anao ka mamela anazy. Magnatria ny tombo mamela anazy. Ny vino ke. Misy raha io dia mipitro koa i dossier. Donc zany ny olombelona mamela fa tsy mamadio. Fa Andriamanitra rehefa nasady mamela no mamadio. Alleluia. Mingavy ianao zao manomboka androany manatonga an'Andriamanitra. Fa tsara rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tsara ny mandray Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainana. Alleluia. Amen. Ny olona mety mametaka etikety amintsika. Ary iny foana no veriberina. Iny zay nanao an'izao. Izy avy ainy ohatran'izao. Aminà dossier iny. Haiko iny, zao iny. Eny hatramin'ny fiarahamonina rehefa dia ny ratsy vitanao no tegna tadidin'olona.
na dia manjato zapeny zavatra tsara mba nataonao karaha nisy anankiray ratsy igny tena taditin'olo le raiky ratsy karaha sanatria nisy ratsy anankiray dia igny voizina mandrakizay ny devoly nefa revana ny tegna tiny dia tia manimba olona manimba fiainan'olona zany tegna tiana devoly manimba fiainan'olona magnaratsy manakana anao tsy botra zany ataony devoly or nefa revana ny tanjon'ny olona zay mampatsiaro ny ratsy vitanao dia mba animbanao agnaratsianao ary anakanana anao tsy botra zany tanjony satana dia betabe ny olona manaiky ataony devoly fitaovana zany hoe tia devoly ny mampatsiaro ny ratsy vitanao tsy manameloka anao karaha misy manao an'izany dia mpiara-miasa ny devoly izy mpanaratsy olo mpanameloko devoly no matiky zany zany karaha anao mahay mety mahita ny rahalahinao ny menabavinao ny rahavavinao mety nanotana nanao zavatra vava afodio vava ary raha azonao atao ndana tsaramo izy ampahirezo izy fa atsika nendray mbo mahita pino anankiray anadà anankiray rahalahy anankiray manano defaut angalatsika megafona sady mbola vidianatsika pile sony mihitsy amizay madinidinela tadio fa ny devoly ny tegna dimy dia mampatsiaro ratsy vitanao dia rehefa hoe izy ny ampangany jobany izy tantanitra atao tsy nahita satria efa nandinika ny joba mpanoko vanao zay lemanitra fa izy dia lehilahy marina mahitsy mifadiny ratsy teo isananegna eny anomponenanao ny raha jiaby anagny reo anefa rozy andriamanitra raha voga ozy rehetra anagny dia fihin'andriamanitra satanany igny natonga ny joba tena fanomaso io e ary tsy moramora le zavatra nahazo azy fa asa re anao mba sakin'andriamanitra anaovana devi amy satana satria ny mahadevoly ny devoly dia mampatsiaro ny ratsy vitanao manameloka anao ny ampananao raha bakitsika ravana ny baiboly a misy lehilahy anankiray tsonga hoe Tomasy zay tsy mba netiny mihitsy ary nataon'olo abola na mihitsy moa amizao hoe zaro dia Tomasy tsy mininy maty fa tsy afo mandeha ary rehefa mba tantara Jesosy mba iamby makasika ny Tomasy dia tafiteny izy zaro tsy mihinany zany hoe nao mbola hitsangana zany ary rehefa nisy ny tantara rehefa tsy ampasina tsony ny tompo fa nitsangana mao izy Tomasy raha tsy efa hitako mihitsy izy tanana ny fantsiny igny dia za vao mihina dia jereo tsara fa vao nitsangana vokany ampasana Jesosy tonga dia nagnatona ny Tomasy ary naseho ny Tomasy le tanana io izy ianao tsy mihina io tanana le nifantsiny dia tonga dia nondrika hoe Tomasy nandovatra Jehovandriamanitra ianao anao karahan'izao fona dia ozy Jesosy mantsy Tomasy hoe sambatra ianao izy satria nahita nefa ozy sambatra kokoa ny mino nefa tsy nahita jereo rehefa fa maro olona mety mieritreritra hoe Tomasy dia olona ratsy fiafarana marina fa i Tomasy tsy nanoratra baiboly tsisy livre de Thomas fa kosa raha misy olona mitondra fifazam-panany tany Inde dia i Tomasy zany ray aman-dreny be ny Inde izy nitory filazantsara tegna nataona fanan'olona maro any Inde ary any presque ny olona any Inde anao raha mijery mpivavaka reo ancienne fivavahana rehetra dia misy anarana Thomas daholo ny anarany ny zavatra rehetrarehetra ataon'izareo any dia presque misy anarana Tomasy daholo nefa io le Tomasy izay voalaza fa tsy mihina satria ho Jesosy nahita ianao ka nino nefa ho sambatra koa tsy mahita nefa mihina nefa revana lesona lehibe hita dia tamin'ny fotoana igny ihany no nitenenan'ny Jesosy anazy makasika ny hoe ianao ozy izy a sambatra satria nahita fa ozy sambatra kokoa ny olona tsy nahita nefa mihina maro amitsika magnano resaka makasika ny Tomasy zao hoe Tomasy zao fa misy point fort tao Tomasy ary zany revana ny tsy andravan'Andriamanitra ny olo tsiraikaraiky
satria nametrahany zavatra valeur ao anatiny. Amen. Zany mahatonga n'Andriamanitra tsy mandrava olona, tsy mandrava fiainan'olona, satria mahatoky an'ilay zavatra napetraka ao anatin'ny olona Andriamanitra. Amen. Ka zay ny teneniny teo tamin'ny voalohany hoe mila manana ianao fomba fijery mahakasika ny tegnanao. Fa indray rehefa antsika tsy manana an'izay fomba fijery mahakasika ny tegnantsika izay. Jerevy Mosesy ravana. Mosesy rehefa nieky ny adisono sy ny fahalemeny dia Andriamanitra mbola nampiasa anazy. Misy fotoana ange Mosesy ravana namono olona tao Ezipta. Rehefa nanomboka fantatry Mosesy hoe izy tsy Eziptianina fa Israely, dia nahita Eziptianina izy dia tena nampijary Israely, dia novonono Mosesy ravana le Eziptianina. Vonono Mosesy le Eziptianina. Dia lasa izy nandositra. Izy tonga tamin'ny loto ndraiky mifanena tamina jiositra amin'ny jiosy miady ndraiky. Dia nanary ireo jiosy hoe ino moa raha mahazo anareo ity? Zao fahoriana be mahazo anareo zao dia mbola mifamono koa nareo. Tonga dia tesy ndraiky le Israely mitovy tamin'ny ino moa raha mahazo anao? Miverina tsy tanay manao namono Eziptianina tariny. Andeha tongony any Farao. Miaraka tamin'iny iny ny antony nampilefa ny Mosesy tanak'ala. Niafara tamin'izy ny amina ombony Jetro. Tanao zao fa nanana ny erreur izy, nanana ny défaut izy. Dia izay natonga azy. Na dia ataoko hoe efa antitra aza fa mbola niseho tamin'ny Andriamanitra. Alleluia. Rehefa nieky ny adisoana izy, satria miteny moa izy tamin'ny hoe zaho izy dia olona tsy mahay miteny, votsanena, votsavava teo anjin'Andriamanitra. Ary à l'âge de 80 ans izy nosehon'Andriamanitra. Eo rehefa efa misy lesona sady fa tsy mijery taon'Andriamanitra rehefa mpiasa anao. Tsy mijery taon'Andriamanitra rehefa hitany anao. Tsy mijery ny taonanao izy raha metraka fahasoavana ao anatinao. 20 taona Mosesy nosehon'Andriamanitra. Ka ny programan'Andriamanitra tsy hovainy zany noho ny fahadisoanao. Teny kely an'izany olona akaikinao iny. Tsy manaova programan'Andriamanitra hoe ny fahadisoanao. Andrei ndraiky sy mipetraka ataonao antambolana zany. Hoe manohy fahadisoanao ianao, manohy ny fahotanana. Tompony amela helo ka. Alleluia. Amen. Miasa izy tsy misy masaka. Nanamboatra anjeny Andriamanitra. Zay mivadika ho Satana. Satana ke anjely namboatra Andriamanitra. Nefa rehefa tsy manakana n'Andriamanitra hiasa zany. Na mivadika raha devoly Andriamanitra afaka miasa. Alleluia. Izy mivadika aminao Andriamanitra afaka miasa ho tegnanao. Alleluia. Noho izany zafaritana ny tegnanao avy amin'ny adisoana zay vitanao. Andriamanitra dia mahay manavaka tsara ny atao hoe action sy hoe acteur. Hainy manavaka anao sy ny zavatra nataonao. Maheno anao antsika rehetrarehetra. Hain'Andriamanitra manavaka anao hoe dia anao hoe iry zavatra nataonao. Zany mahatonga antsika raha mbola velonay na mbola voavela hely. Zany mahatonga antsika olombelona mbola manana famelan-kely. Zany nefa tsy natao ararotiny hoe minderanao milibaliba amin'ny fahotana. Fa zavatra atao anokafana ny sainao zany mba hialanao amin'ny fahotana. Misy rehetra afaka mahatonga ny olona mitohy manota foana satria izy mieritreritra fa efa tsy mahazo famelan-kely koa amin'Andriamanitra tsony. Satria izy mieritreritra efa tsy mila anazy tsony Jesosy. Ary ty afaka zareko anao ty dia afaka tokony ataonao rehefa manao évangélisation. Mba hisotomanao ny sain'ny olona hoe afantarany fa tia azy Andriamanitra. Nahatonga Jesosy teto ambony tany nampiseho manerana an'izao tontolo izao fa tia azy Andriamanitra. Hatramin'ny olona izay nomboma tamin'ny azo fijaliana na nehoany Jesosy fitiavana. Nanompa anazy akeny anankiray tamin'ny ilany teo na niratsiana. Fa hozy Jesosy mantsy anazy raha eo mamelany elo fa tsy fantazina. Ary zany milaza aminao fa raha kokoranan'i Jesosy hitandrenesany babany. Azonao zany beka be ho any olona diso fanantenana fa tonga ao andany koa izy indreo ijolaroa reny hitany an-danitra. Raha vakinao ndray Baiboly nazo famelan-kely izy. Na dia nitabataba izy fa Jesosy nanao intervention.
Rayo mamelani elus patsmapazet. Dila nakrende kita msisinteu banenga vumaf. Ran defo vita lumbu na sudelin zan de zabta tsikje. Tsfa vita lulbel pa defo farak zerat. Dani no mede defo farak zerat fa izani no na ton nulla umbu na to na sudelin. Fa mala vita de sos teu moeu de tamle na tarangana kare. Ani yani. Yo makomno. Tani fansa garanti. Kasama mtubia mnove jumlasa juvabe. Ingat na sujalina vemi seno iwe. Nulle patingam na sujalina na bulan nahas pamilaki. May kafaye no je mangara do Facebook. May kafaye no je mi na tsikito no. Ftona zore abang dring na manreman. Wah chuwe na Jesus. Mila mamumang nuvo de pare no. Haleluya. Haleluya. Ramiso la bedefo de Peter. Molat senangan nin na kur Peter de fanamnan Jesus wabos na banda intelo no. Molat semangino kur ne ku denda intelo famat sa tenda bala de tanit bala la kanman ceca. Cisna kurang Peter. Ini Jesus kita no kimuksan. Lain tu pun nama. Fajere fajere manca bola nampiasa na. Refa nunggu namje Jesus sabor. Ini sudah rek nata dibuyin yang ner tenderita temrai. Dan nanti tanah bonus beda ni siara hingga nyai nanti kita ada. Awal. Ni faham mungkin ibeter kau sudah nasa. Indonesia ni boleh ramangan nare. Tapi kan apa cara pelaku Indonesia? Bursach kiau, bursach. Kamu cakap. Las patang nare. Ya ada bursach. Faham ya? Tengah nanda. Artinya itu Jesus tu lekso. Nanda. Ulkaran zanti bola Amerika anda tu apostol. Diskonosan nasi bicara fenomena kerja Rus gitu. Rano itu koi anos bangun mai mi kurang. Asas mereka lanjutnya baru manggat cakap abis. Ufamisur jadi internet lodin di manggat caknis. Jesus sudah meminta ilmu di dia dia. Iskinya nak Jesus. Fajir, fai Peter nanda inti. Anis tonar revelasi Jesus ngirim mengarah Peter. Bulan ton dorong na sumi biar menyasar dengan bulan cina. Semua mereka iski. Kita terfresh di sana dengan tom Peter tahu saya. Never jadi pada mana bola na pesan. Saat cerita misalnya sun Peter ni kan senang ngafto membani fun metam Jesus ya. Izilintene zat sifata das lalaku fiada bursach kulda. Di Jesus si fama Peter bo tava veriti. Sinana na mitse Egipto no mantene na siro. Mo gayo no mina no fode. Fate tenga batani no ba se tokan rano. Singa. Trabalha dia de novo. Sinana na ftona ni fnana is. Sinana Nfam Jesus si sunitan. Ali ncok-cok ning na Peter nanti naman. Naning na tungo jamatan. Never ever vomitsang na tamatis bagabong zay. Bumakin rats. Lasi mari smart. Nitan cek-cek mura-mura tang fasal Jesus. Tuga-tiwa funan fasal. Tuman yang jay mazala. Ewan ko tumang na tibang. Siya favoramu. De ilom zay, wani cakap zay mari, naitang zay. Di inus len zay, oos bacetiam ni mati, nito devenaram vei. Di saat nang miaka kawin, la zombies, amrala, si ang Peter, fai si wang ng Galilea. I Peter le avun ni vati, Peter le nang dainter.
Petera ilay niteny dasy lalako Jesosy zany fa izy vao nitsangana tany maty lazao izy amin'ny rahalavo sy amin'ny Petera. Izy zany mba imagineo zany fitiavan'Andriamanitra zany, mba dinio zany fahatsarany Jesosy tsy mantanisy mbola any avao zalahy da takapiko ny olona hitako kaiky da rasy fanahy mba iny tsy zany nataony Jesosy. Tsy nitanisy le fampiasana nataony Petera aby izy karaha tsisy aby regny. Po zay lazao am'ireo rahalavo sy amin'ny Petera izy fa eo anaminy amin'ny Galilea. Eritrereto zany fitiavana hanao nefa rehefa vao misy raha hely nataony anao tsy manjary vola ndraiky dimy volana vitanao mifanta mihitsy no moaregny raha tainy Jesosy anio tain'Andriamanitra ianao lazao aminy izy fa eo anaminy vao précisé mihitsy anarany Petera tsy mahay John tsy mahay Matthieu tsy mahay Luc fo zay tena manome révélation Andriamanitra hoe tsy hainao eritrerety ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Dia eto zany tena mpianatra anao tsy hainao eritrerety ny fitiavan'Andriamanitra anao. Mety halan'ny olona no fa tian'Andriamanitra. Aza manaiky ho fatorany raha tsy vitanao zany fa mitsangana ndao handroso ndao hanompo fa mbola mila anao Jesosy, mbola tianao Jesosy, mankino mbola velon'aina mbola ao le zavatra tsara napetrak'Andriamanitra. Ary tsy avelan'Andriamanitra ho ravo io fotoana zao anangananao an'io, fotoana zao hitsakanao ny fitiavana tompo anao. Alleluia, alleluia, amen, amen. Jesosy tsy niteny hoe be loatra ny reran'ny Petera, tsy trahony ny akory ny zavatra vitan'ny Petera. Dia hiteny am'izay Tomasy zay tonga eto andro any arivo, dia hiteny am'izay Mosesy tonga eto andro any arivo, ary te hiresaka am'izay Petera rehetra manatrika eto andro any arivo fa mbola mila anao Andriamanitra. Tsy fantako aiza aiza tamin'ireny famoarana reny ka misy anao. Ianao ve le Tomasy, ianao ve le Mosesy, ianao ve le Petera zay tena namatika. Jereo fa rehefa nilatsaka ny fanamasina atao amin'ny efitra ambony tonga dia nitsangana ny Petera. Ino no natonga anazy mbola nanana forsa tafatsangana vitany nanadimo ny hererana. Fa matetika mahatonga anao tsy mety tafatsangana any amin'ny hereranao foana ny sainao isanandro, any amin'ilay défaut vitanao foana ny sainao isanandro, dia lasa trano vavaka tsy vitanao tsony, na anaoka devoly efa tsy sakinao tsony, lasa feno taritra ny anatinao, mitrakainao fa mbola tsy tara. À l'âge de 80 ans Mosesy fa mbola niseho tamin'Andriamanitra, na efa antitra ianao afaka ny avela elika ianao andro any arivo. Tsy fantako ninona ka misy ianao afaka ny anangananao Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tsy nanaiky ny farita ny fahadisoany Petera ary tadidio foana fa Satana no mpanameriko, Satana no mpanameriko. Noho izany aza manaiky hiara-iasa ny Satana, aza manamely tena fa Satana no mpanameriko. Matoa izy tsy nanova ny programmany tamin'ny Petera, mbola azo nitenena koa ny programmany aminao. Raha ny fahadisoany Petera revana raha fijery maolombelona le tokony nanova ny programman'Andriamanitra. Avadika Matthieu ndray le vady fototry ny fiangonana fa tsy Petera, fa tsy nanova satria Andriamanitra efa niteny aminao no ahoroko ny fiangonana. Nisy erreur izy après an'iny, fa tsy ny erreur ny Petera iny nanova ny programman'Andriamanitra amorona ny fiangonana tamin'ny Petera. Tsy fantako androany inona no mety efa fantanao programman'Andriamanitra ho fiainanao. Ny erreuranao tsy manakana ny programman'Andriamanitra. Izy hoe ny erreuranao tsy manakana ny programman'Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy. Mba hitsangana antsika ifantana. Tiako raha mba hisaotra ny tompo ianao ny amin'izany révélation zany. Tiako raha mba hisaotra n'Andriamanitra ianao ny amin'izany afatra zany. E tompo arotsay ato amiko hoe miherinao mba afahako mitsakatra, afahako mandresy ny akivy, afahako mandresy ny fanameloan-tena. Tiako mba samy mivavaka amin'izao ariva izao. Makasitraka anao zany.
Avoganao anaty fatorany Satana. Ary nizamiza mana fatorany lasa. Anao anariva brisé amin'ny anaran'i Jesosy ny fatorany. Tapatapahany amin'ny anaran'i Jesosy ny fatorany. Tombo tsy misy fatorana afaka hiazo anazy intsony. Misaotra tombo. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'aime de briller pour tes victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai de brillants porter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dico la mapetraka amin'lohana taranao zao iteny Jesosy ao. Esorako anatiko ny fisainany ratsy. Esorako anatiko ny fieritreretany ratsy. Ao ka tompo manomboka androany. Manana fomba fijery tsara sy fisainana tsara momba ny tenako aho. Ovay a Jesosy aho. Ovao aho fanamasonao. Ovao a Jesosy ao. Esorako anatiko ny fanameloan-tena. Ao ka manana fomba fijery vaovao amanokana. Saotra ray makasitraka azy. Deranao zay. Haleluya. Soto petsiketsika rehetra naratra amin'ny farany tahin'Andriamanitra ny ianao. Fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Amen.